Alatsinainy 4 ny volana Aogositra 2024 miarahaba antsika rehetra manaraka izao vaovao an-tsara eto amin'ny televiziona malagasy izao asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Indro ary atolotra antsika ireo alohatenim-baovao. Tontolo iainana ambanja nahazo fitaovana famonoana afo ireo mpiantsehatra. Klaka vatomandry haverina amin'ny maha izy azy hoy ny tale jeneraly ny tranombokim-pireneny. Fandriampahalemana no atsaraina ny dinabe ho an'ny faritra atsimo andrefana. Ho any amin'ny faritra Boeny avy hatrany isika no sokafana tamin'ny fomba ofisialy tao katsepy ny festival Sobahi andian'ny faha-20 nisongadina nandritra izany ihany koa ny fanolorana maro-boninahitry ny kanto ho fanatsarana ireo nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Tany antoerana ihany koa nisy ministry ny fanabeazam-pirenena nanotrona sy nanome voninahitra izany hetsika izany no sady ministra Piahy ny faritra Boeny tenany araka ny fampitam-baovao Cheikh Vola Rasoa solitenan'ny televiziona malagasy ao Mahajanga. Nanampanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny festival Sobahi andian'ny faha-20 izay natao teto amin'ny komina Katsepy distrikan'ny Mitsinjo faritra Boeny izay nampitondraina ny lohahevitra Tanora Mandova Kolotsaina manajary ny hoavy. Tonga nanome voninahitra izay amin'ny maha-ministra Piahy ny faritra Boeny azy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Rajoana Arson Sendranirina izay nitrony ireo solitena mpanjakana avy eto an-toerana fankasitrahana sy nanome voninahitra ireo angadina nanana sy vinahitana ity hetsika ity amin'ny maha-hetsika ara-kolotsaina azy ny tenany amin'ny maha-solitena ny gouvernement azy izay sady nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny festival Sobahi. Dia efa tany amin'ny taona 3 efitra nivoatra teo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina tamin'ny andron'ny ministra Raingsoa Louise Odette, ministra ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany. Ny Ray Aman-dreny Bashira izay olobe ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, inspecteur de l'enseignement fony mbola izy amperinasa. Sady Ray Aman-dreny nanorina ny festival Sobahi niaraka tamin'ny ministeran'ny kolotsaina tamin'izany fotoana. Omem-boninahitra sy tolorako fisaorana manokana izy amin'ny fampitana ny fahalalana amin'ny mpiarabelona sy nampisandraka ny kolotsaina manerana ny faritra. Tsara ny manamarika fa andian'ny faha-20 sika izao ary raha izay taona 3 zay dia tena efa ela netezana ny festival Sobahi. Izany festival izany dia tsy nataontsika hetsika fialamboly fotsiny fa sehatra iray anandratana ny kolotsaina, ny vakoka, ny maha izy atsika ary ny firaisan-kina. Ny fatratrarana izany andian'ny faha-20 izany dia pirofo velona ny kolotsaina, fa velona ny kolotsaina ary mbola manana ny toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny faritra. Amin'ny mahasolitena ny gouvernementa dia tiako ny manamafy fa zava-dehibe amin'ny fanjakana fanavaozana tarihan'Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonial Andrianirina Mikaela ny fiarovana sy fampiroboroboana ny kolotsaina ary indrindra ny fampitana izany amin'ny taranaka any aoriana. Mankasitraka sy miaraba manokana ireo mpikarakara, ireo mpiara-mombonantoka, ireo mpanakanto ary ny vahoakan'ny Katsepy izay samy mandray anjara amin'ny fampivelarana sy fampitana ny vakoka sarobidy. Eto am-pamaranana dia mirarisoa ny festival Sobahi atratra ny taona maro mifanesy ary mino aho fa tsy ho androany ihany no andalovana eto fa amin'ny manaraka dia mbola ho avy satria raha ny amiko aloha dia voandroany ihany nanatrika ity festival ity ka tena hoe mahafinaritra ny fandraisanareo. Koa amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy amin'ny anaran'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernementa dia voninahitra ho ahy ny manambara fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny festival Sobahi andian'ny faha-20 eto Boeny. Mirary fahombiazana feno ho an'ity andiany ity engany ny Sobahi
itoy hatrany orearian'ny Katsepy, orearian'ny Boeny ary orearian'ny Madagasikara iray manontolo. Araky ny foto-kevitra ny festival Sobahi dia fampisongadinina ny kolontsaina sy ireo vakoka mampiavaka ity faritra itony na seteto toy ny fitsidihana ny tranom-bakoka, ny fampisehoana ireo fitafy, antsa sy dia sakalava talaotsy ato amin'ny faritra maro ambitsy. Tsy adino ihany koa ny fotoam-pivavahana izay natao tao Boeniranta ny zoma atoandro, etsika izay eo ambanin'ny fihahiny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Araka ny fantatsika moa zany fitondram-panjakana ankehitriny dia tena tsy manao ambany zavatra ny atao hoe kolontsaina, ary tena ao anatin'ny fanovana izany zavatra zany. Izany indrindra moa natao hoe tsy afaka ara ny minisitra satria mbola resaka kolontsaina ihany koa ny andanany any ivelany, dia tsy namela an'izao irery ny resaka kultura aty amin'ny faritra Boeny izy fa naniraka anay. Izany zavatra izany no atao dia fantatsika fa ny firenena izay tsy manana ny tantarany, izay tsy manana ny kulturany dia tena tonga mba fa tsy firenena intsony. Dia izay indrindra no antony nandrany ny olona. Dia mirary hatrany zany ny tohizan'ny resaka kolontsaina na eto amin'ny faritra Boeny sy Madagasikara. Nandritry ny lahatenin'ny fandimby dia nakasitraka ny ezaka nataony Andriamatoa Sojay Bashir izay filoha mpanorina ny festival Sobahi ny lehibe ny faritra Boeny sady filohan'ny komity mpikarakara no mafiso ny fahazava-dehibe ny fampitana ny kolontsaina amin'ny taranaka faramandimby izay mifanaraka amin'ny politika mpanjakana ankehitriny, ny fiarovana sy fanomezana lanja ny kolontsaina malagasy. Taorian'ny kabary sy ireo seho ara-kolontsaina isan-karazany dia nitsidika iretrany Eva sy mozea kiba ny Atalaoty Sakalava izay maneho ny maha izy azy ny kolontsaina Sakalava marambitsy. Teo koa ny fanorana marobonina ny kanto avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ho fankasitrahana ireo olona izay niantsoroka sy nandray anjara tamin'ny fivelaran'ny Sobahi nandritra izay 20 taona nisiany izay. Naharitra 3 andro moa ity hetsika festival ity ary ahitana hetsika maro toy ny morengy, ny kilalao nentim-paharazana ary fandraisana anjara n'ireo mpanakanto avy eto an-toerana sy mpanakanto kalaza, isan'izany ny Mamantsolo sy Jojoby. Lafombaovao hafa ho famboroboroboana nisy fizahantany ahafahana mametraka fandriam-pahalemana anatin'ny boriboritany Njamanjary dia lalana miisa 3 no raisiny komina ambonivohitry ny Nosy Be Antanana ny amin'ny fanamboarana azy amin'ity taona ity. Retsitohara Jean-Drice manao kory mahakasika an'izay. Lalana miisa 3 mifototra amin'ny famboroboroboana ny fizahantany fampandrosoana ifotony ary fandriam-pahalemana anatin'ny boriboritany Njamanjary izay ao amboariny komina ambonivohitry Nosy Be amin'ity taona ity. Voalohany amin'izany ny lalana anatin'ny fokotany Njamanjary usine. Fa ela ny jaliagna amin'ity lalagna ty ka izao dia mangataka anao monsieur le maire mba ahavita antsakany sy andavany ity lalagna ty satria lalagna ty iankina ny vokatra rehetra aty Njamanjary. Manarakaraka izay iankina ny fandriam-pahalemana koa. Manarakaraka izay koa eo koa ny fandravagna olo amin'ity lalagna ty. Ka rehefa vita izy ty dia matoko za fa fampandrosoana vita ary fandriam-pahalemana olo avrary. Ukasaina ho vita alohan'ny fotoana ny fahavaratra ireo lalana miisa 3 ireo. Zavatra misy ato anatin'ny Njamanjary misy programanasa ny bentanana sy ny kominy urbaine ambonivohitra ny Nosy Be mikasika lalana. Izay lalana manomboka amin'ny Krispiasy ka hatrany miditra any Antanambo izay mirefy 300 metra. Dia nandalo koa tao Antibanivata izay lalana mirefy 500 metra izay atao goudron. Croisement scientifique qui s'attaque j'ai miré 540 mètres. Ny ankamaroany lalana io dia mampisy fampandrosoana ato anatiny tapitanana Nosy Be. Nagataka hosaina jiro ny lalana ho amboarina ireo rehefa vita ny mponina mivezivezy ampiasa izany mba hisiany fandriam-pahalemana maharitra. Eo amin'izay fanamboaran-dalana izay ihany nanome fiofanana ho an'ireo solitena isaky ny komina sy ny fokotany anatin'ny distrikany Fandrina mba ho fampiarana ny fomba fanamboaran-dalana mateza ny ONG Zoara Madagasikara izay miara-miasa amin'ny fanatanterahana azy ny avy ao anivon'ny faritra Moronmani sy ny solombavam-bahoaka any Fandrina. Alain Rodilitra Rakotor Malala, solitena ny televizana malagasy any an-toerana.
Fananana lalana tsara eto Madagasikara dia tsy natao ivezivezena fotsiny fa fototry ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy ary ny lafiny maha-olona ka ny fahatsaran'ny lalana dia manamora ny fivezivezena sy ny fitaterana ny vokatra no mampiana ny sarandalana ary manatsara ny fahazahoana tolotra fototra no mampiroborobo ny toekarena ihany koa. Manoloana ny faratsin'ny lalana ato amin'ny distrika ny Fandriana dia ampiatra ilay fomba fanamboaran-dalana antsoina hoe DONU na ny fampiasana ny gony misy tany sy fasika mafisana couche de base arahan'ny fandrakofana matiera sélectionnée na fitambarana akora maromaro eo amboniny ny eo anivon'ny faritra Moromania niara-nasa tamin'ny solomavamboaka ny Madagasikara vavita eto amin'ny distrika ny Fandriana ka nanome fiofanana ho an'ireo solitena ny fokotany sy ny commune ato amin'ny distrika ny Fandriana hampiarana izany fomba fanamboaran-dalana izany izay natolotry ny ONG Joara Madagasikara izay misehatra amin'ny fanatsarana ny fampandrosoana ara-tsosialy. Fomba tsotra ampiasaina zavatra misy eto amin'ny le toerana ahafahana mandamina le lalana. Vokany zany misy olona maromaro zany manao fifanana teorika fa miroso amin'ny pratika eto zany zao dia tombony dia mba ahafahan'ny olona ny fotony hoe tsy miandry vola fa sy zava-misy eo toerana no ampiasaina mora koa le sady mora atao tsy dia mila tsy voatery mila teknisianina be. Atonga ny olona andray andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina ka afaka amboatra lalana avy hatrany no tanjony izao fampiofanana nomena teto Fandriana izao. Ara-pahameny lehibe ny faritra ny fanamboarana lalana. Tety fampiofanana ity zany amin'ny fomba tsotra ary tsy lafo. Dia neta fampanofanana voalohany aloha zany eto amin'ity toerana ity dia afaka hitarina eto amin'ny distrika manontolo isaky ny fokotany ty fanamboaran-dalana ity. Ary ny tanjon'ny sombam-bahoaka moa dia ny atsara ny lalana isaky ny commune tsirairay ka izy ity zany efa misy vina orinany zao dia hoentina any amin'ny commune 5 dia hoentina any amin'ny fokotany ihany koa raha mbola azo atao zay satria zavatra azo raisina eto amin'ny toerana misy no ampiasana ny matiera rehetra, matiera sélectionné, gony sy ny angady sy ny borety zavatra azontsika tanterahana zany ka manantena fa isy vokatsoatsika zao atsikasa sy fampiofanana zao. Anisany tombontsoa azo amin'ny fampiarana ity fomba fanamboaran-dalana ity ny tsy fienteherana intsony amin'ny fanjakana sy ireo mpamatsy vola misehatra amin'ny fanamboaran-dalana fa ireo fokon'olona ety anivon'ny fiarahamonina sy isam-pokotany dia afaka mampiatra izany no sady manana lalana mafy nomeny ireto ONG Joara Madagasikara ireto. Natomboka ao Analalava ny fanarenana ny lalam-pirenena faha 130 tapany A mba ho famalina ny hetaheta-n'ireo mpampiasa lalana. Everaldo Herniaina nanao fanadiadiana mahakasika an'izay. Ampitohy ny distrika ny Analalava sy Antsoy ka mampanahirana ny mponina sy ny mpitatitra an-tanety izany na dia efa misy aza ny fitaterana an-dranomasina. Ankehitriny dia sy mpanarena ity lalam-pirenena ity izay mirefy eo amin'ny 120 kilometatra miainga avy eo amin'ny croisement Kerika. Tonga teto Analalava ny lehiben'ny faritra Sofia nitondra ireo fitaovana dia ireo engin avy eo amin'ny faritra sy nanambara pahabe maso tamin'ny vahoaka ny fanarenana ity lalam-pirenena ity izay atomboka avy eto Analalava. Lalana no ozatra ny fampandrosoana ny faritra. Izao RN 31A zao dia lalam-pirenena. Fa amin'izao fotoana izao dia niraisinay an-tanana zany ny fagnatsarana, ny fagnamboarana an'izao lalana zao eto za dia tsy afaka hiteny hoe amita tara fa anao terrassement zany ho an'ny tegna lalana sarotra. Hita izy io fa efa tsy point noir intsony fa efa noir jiaby manomboka avy ety Analalava jusk'agny Tsinjomorona. Dia miezaka zany ny faritra amin'izay kely ampelantanana magnano an'izao fagnajariana fagnatsarana zao lalana zao mba ahafahany vahoaka mivezivezy, ahafahany ihany koa ny entana na ny vokatra mivezivezy mba anatsarana ny velontegnany mponiny. Raha ny mponiny no tsara velontegna dia mandroso ny faritra. Velom-pisorana araka izany ireo vahoaka manoloana izao esaka toa ny faritra izao. Efa hela ny ambesananao monsieur le chef de région tegna mankasitraka amin'ny fahatongavanao eto Analalava ary fahitako raha midodoko reo misaotranao chef de région mafy ny ekaekany amin'ny lalana fa tsy hitako natao tompon-tanàna zaho
tiako anjary ny tanàna ko Agnalalava. Melohany zany rehetra izany dia efa nisy ny joro izay natao niarahana tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana teto an-toerana mba tsy hisiany sampona amin'ny fanatanterahana ny fanarenana indrindra amin'ireo milina ampiasaina sy ireo mpamily azy. Vaovao ara-tontolo iainana nahazo fitaovana famonoana afo avy amin'ny fikambanana famelona sy ny PLE ny ao amin'ny commune ny Maherivaratra Ambanja izay ampiasain'ireo vondrom-piarahamonina eny amin'ny faritra Arovana amin'ny fotoana isian'ny afo. Efa nialoava ny fanentanana sy ny tantsorika maro izany fampitaovana izany raha ny fampitam-baovao nisy Kinisy Bezandry solitenan'ny televiziona malagasy ao Ambanja. Miara amin'salay amin'ny fisorohana ny dorotanety sy ny doroala ho fiarovana ny tontolo iainana amin'ny faritra rovana Galko Kalbonon ny Association Famelona sy PLE ka nanolotra ireto fitaovana famonoana afo ireto ho an'ny mponina teto Analakasaka. Mankasitraka zay satria voalohany isan'ny loza amin'ny atra ny fisian'ny moto isan-taona sisy fitaovana mamonoana izy dia lasa miredika. Kemizao ny projet PLE zay mamatsy ny famelona dia magnaty fitaovana maro be tika velom-pisaorana zany vaoaka ny Maherivaratra indrindra atao agnaty sekitera Tsarafasy sy Ankasika. Mankasitraka misaotra amin'ny mpamatsy, misaotra koa ny vatana magnatiky dia magnantegna ny fiara-miasa itobiny kokoa ary vognony zay zegny anatanteraka sady hitsangana agnentana olo maromaro andeha an-tagnana ny famonoana moto. Ireto fitaovana ireto dia hanamora ny fandraisana andraikitry ny olona eny fotony amin'ny fiatrena ny afo sady ampiena ny tranganafo mety iseho aty an-toerana. Nanolotra fanampina ho an'ireo tokantrano traboina vokatry ny hain-trano tao amin'ny fokotany Ambohimiarina ny ben'ny tanàna ny Antsampanana Brickaville mba ho fanamahivanana ny fahasahiranana izy ireo. Emile Jocelyn solitenan'ny televiziona malagasy ao Brickaville no mampita ny vaovao amintsika. Maefa oro volana ny ampahany amin'ity tanàna ny Ampasimadinika eto amin'ny fokotany Ambohimiarina commune Antsampanana Brickaville trano 50 tafo no may tsy misy azo noraisina ny fananana atao an-trano eny fa hatramin'ny vary tahiry dia may avokoa samy manorina trano bongo tahaka izao ny olona ety an-toerana ka mitambatambatrao sitranay misy sitrihana amin'ny alina ampalibe andrahoana no atao solony vary malona izao fahasahiranana ireo olona mahay trano izao dia tonga nanolotra fanampiana azy ireo teto an-toerana ny ben'ny tanàna ny commune Antsampanana Rahavana Eugène Arthur. Fanampiana toy ny koveta, sio, zingy ary sotro be 50 isavy, sotro 50 soronjato, vilia zato ary akanjo fitafy iray balina. Nomena fitaovam-pianarana ihany koa ireo ankizy madinika mpianatra mahay trano. Tonga aty zay amin'ny mahay trano aty satria fa volana mahery no namezana trano taty Ampasimadinika fokotany ty Ambohimarina ty efa nandefa tatara tamin'ny tompony andraikitra sy nambaratongany mbola tsy nivaly hatramin'izao ka dia noho ny maro volana lasana an'izay dia nandeha an-tagnana reo ny commune zay misy aminantsy no nanatitra ty mba ho fampahirizana ny olona ty ka dia vitany commune aloha zany anaty rasio koveta, koera, lasity, lamba, fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy mianatra, ny cahier stylo zay aloha zany no entin'ny commune, zakan'ny commune no entina akeo. Araka izay voalaza ty fa misy ny tatara izay natao amin'ny sinambaratongany amin'ny BNGRC ka dia mbola miandry zany hatramin'izao ka sahirana dia sahirana ny olona. Noho zany manentana ny fitoram-panjakana mba hijery ireo olona rehefa tegna sahirana tokantrano maro moa no maya dia may trano ka dia zay zany mba hagnankinana amin'ny tompony andraikitra ny fitoram-panjakana surtout amin'ny BNGRC mba hijery engana fa tegna sahirana ny olona na zavatra na hoanina zany na hitafiana zany dia surtout fa ny trano nirodana dia fanaremana an'izany zavatra sarotra ka zay zany no angatahiny commune akito mba ho anentana fitoram-panjakana mba hijery an'izany engana fa tegna sahirana ilay olona. Namafisy ny tompony andraikitra fa ho atao maimaim-poana ny fanamboarana ny karapanon'ny pirenena ho an'ireo olona mahay trano.
Izay ny vaovao mahakasika ny fahamezana trano 10 isa tao antsampanana Brickaville izay nitondrany teo anivy ny commune fanampina ho an'ireo atokantrano trabona izay. Lafim-baovao hafa nanatanteraka atrikasa ho fampahafantarana ireo lalàna navoakan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny avy eo anivy ny anteny meran'ny varotra Bonglava mba ahafahana mampandroso ity sehatry ny fandraharahana ity any an-toerana. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo mpandraharaha ao Atsiron'ny Mandidy sy ny tantsaha mpamokatra ary ireo ben'ny tanàna. Nanatrika izany atrikasa izany Jenny Rabarson eo amin'ny sarin'ny Erika Rakotorvelo hitondra ny vaovao amintsika. Fampahafantarana ny lalàna vaovao navoakan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana mikasika ny anaovan'ny mpandraharaha sy ny mpamongady filazana ny tahirinetana toy ny vary fotsy, vary akotry, menaka ny siramamy ary ny simenitra. Fampahafantarana ireo lalàna fototra eo amin'ny sehatry ny fandraharana ary ny fianonan'ny olana mitranga amin'ny fandraharana. Ireo ny votoatin'ny atrikasa nataony ny anteny meran'ny varotra teto Atsiron'ny Mandidy mba hampandrosoana ny asa fandraharana aty amin'ny faritra Bonglava. Zava-dehibe zany satria misy rehetra hoe fanazavana sy fahafantarana eo moa zany ireo lalàna zany fahafantarana ny tetikasa-panjakana amin'ny alalan'ny solotena varotra aty amin'ny faritra Bonglava dia fa izay satria be dia be ny mpandraharaha izay tsy nahalala manjary nahafantatry eo koa solotenan'ny mera ny commune rurale mba mivoatra any nisy zava-baovao koa zareo reo zany izay hitany sy fantany amin'ny alalan'ny fanapalozan-kevitra teto amin'ity tranon'ny antemeran'ny varotra ity dia tsy farana akory zany fa mbola isy ao aorianan'izao ny fivorian'ny kolety tsirairay zany misy kolety telo moa zany antemeran'ny varotra dia misy tately kolety varotra, kolety industria ary kolety service dia ireo zany mbola andeha ary dia avy amin'ireo no ampahafantarana indray ny fotoana izay anaovana azy ho avy zany dia ho avy indray reto tompona andraikitra reto na miaraka ny avy any Antananarivo ampianatra sy ampifana an'ireo mpandraharaha isan-tsikajo ireo. Andraikitra lehibe ho an'ny avy eo anivon'ny varotra sy ny fanjifana ny mampahafantatra ny mpandraharaha hiditra amin'ny ara-dalàna. Dia manana anjara asa lehibe. Voalohany manome tantsoroka ny mpandraharaha, faharoa miaro ny mpanjifa ary ny fahatelo manome antotam-baovao ho an'ireo mpitondra fanjakana mba ahafahany manapa-kevitra amin'ny fanaovana politiky izay hitondrana ny varotra ka izao zavatra atao andro azo dia fifanankarozana misy tamin'ny service technique sy ny mpandraharaha mba ahafahana mahazo ny antotam-baovao, mba ahafahana mahazo hevitra, mba ahafahana mahazo zavatra rehetra ilaina amin'ny fanapa-kevitra resan'ny fanjakana dia tsy maintsy misy tombony ny mpandraharaha. Solotena ihany ireto mpandraharaha mandray anjara teto ka samy namoaka ny olana sedrainy hitadiavam-bahaolana nandritry ny atrikasa mba hatratrarana ny tanjona hampandrosoana ny toe-karena aty anivon'ny faritra Bonglava. Vaovao ara-panabeazana nampitondraina ny anarana hoe EPP tsy azon'angoly Eugène Augustin ny EPP Ambalabe teo aloha izay any amin'ny Sisiko nisy mandry tsara noho ny ezaka maro vita n'ity olomanga ny sekoly any mandry tsara ity. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy izany fanovana anarana ho an'ity EPP ity izany. Andao ampahafantariny George Harrison sy Randriana Solidariny amintsika ny antsiprian'izay. Tamin'ny taona 2007 no niorina ny sekoly fanambezana fototra ao Ambalabe aty amin'ny faripitin'ny fampianarana mandry tsara. Tsy azon'angoly Eugène Augustin no mpampianatra malagasy voalohany na mpianatra tamin'io sekoly io. Ezaka maro no nataony nafanana poroborobo izany sekoly izany. Ankehitriny olomanga ito amin'ny firenena nefa navoakany noho ny ezaka nataony nampitondraina anarany ny sekoly ao Ambalabe. Maro ireo asa soa nataony tsy azon'angoly Eugène Augustin tato amin'ny mandry tsara. Izy nanirefy ity tanin'ny EPP Ambalabe to any izay mirefy folo hektara sasany agnoany izay nomeny EPP Ambalabe.
eo koa zany ny hatsaram-pagnahina azy ireny tany folo hektara reny tsisy nameny fianakaviana azy fa nafony tanteraka ho an'ny vahoaka maro tsara olo 20 taralaka faramandimby. Magnaraka zay koa misy fianatra zay tsara nataon'ny Tiazonangolo Eugène Augustin tamin'ny fagnanaovany kantiny scolaire na mahanana zanakatsika mba tsisy tsy fahasahiranana eo amin'ny fanatanterahana ny fianarana anazy. Regny antony regny resy lahatra ministère ny fampianarana ka nagnameo azy ho EPP Ambalabe dia natao hoe EPP Tiazonangolo Eugène Augustin. Mendrika no sady olona fakantahaka Tiazonangolo Eugène Augustin. Mendrika azy izany satria olo manana ny lazany izy, manana ny fandavantegna, manana indrindrandrindra ny fahalalana efa tatahaka izy. Nampahafantarana tamin'ny fomba manetriketrika ny vahoaka taty amin'ny distrikt ny Manitsara ny fiovan'ny sekoly EPP Ambalabe lasa EPP Tiazonangolo Eugène Augustin ka nandritra ny lanonana nisy ny fitokanana ny sarivongany io olomanga io. Mialohan'ny fety dia nisy ny fanapohana ny afomanga. Lafomba hafa ny karakara fampiofanana ho an'ireo ben'ny tanàna enina izay misitraka Tamberibidy avy amin'ny arenakibon'ny tandry amin'ny alalan'ny orinasa Ambatovy ny fiadidian'ny faritra Alaotra Mangoro mba ahafahan'ireo ben'ny tanàna ireo mampiasa izany Tamberibidy izany araka ny tokony ho izy. Fanadiadian'ny Mioravatosoa eo amin'ny sarin'ny fetrana Narindra Samanana solitenan'ny televizana malagasy Ambatondrazaka. Commune enina ato anatin'ny faritra Alaotra Mangoro no misitraka ny Tamberibidy na les redevances minières avy amin'ny orinasa Ambatovy no izy ireo voakasika mivantana ny fitrandrana tanteran'ny tetikasa. Izao Tamberibidy izao no tafaverina dia noho ny ezaka nataon'izao fitondrana fanavaozana izao raha niatona nandritra ny taona maro izany teo aloha. Amin'ny mahampiany vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny faritra amin'ny lafin'ny fampandrosoana nisy ny fampiofanana sy torolalana nanomezana tantsorika ireo ben'ny tanàna sy ireo mpitantam-bola eo anivon'ny commune voakasika ahafahan'izy ireo mampiasa izany Tamberibidy izany araka ny tokony izy sy ao anatin'ny fanaran-dalàna mba hiteraka vokatra azo tsapain-tanana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Io redevance minière Ambatovy dia fa ela ny andrasana izy io dia sorany eto ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filohan'ny républicain fanavaozana fa dia ny verina soamatsara indray amin'izao fotoana izao ny fisitrahana izy io kanefa tsy vitany hoe miverina fotsiny fisitrahana fa mba tokony ho haiko mampiasa azy volam-panjakana izy io ary mahavolam-panjakana izay dia tsy maintsy ajaina tsakany sy andavana ny fehezan-dalàna sy ny fepetra rehetra amin'ny fampiasana ny volam-panjakana mba tena hipaka any amin'ilay vahoaka tokoa ny fampiasana an'izany vola izany ary faharoa manaraka an'izany mba tsy ho sanatry ny vava ho voahodina amina zavatra hafa ilay vola ka eto zany dia nampiantotsika ireo ben'ny tanàna enina ato anatin'ny faritra Alaotra Mangoro sy eto koa moa ny faritra izay misitraka mivantana amin'izany resitorana Ambatovy izany mba ahafahan'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana avy eo amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola manome ny toromarika rehetra izay tokony ho fantatra amin'ny fampiasana an'io vola no redevance amin'ny Ambatovy io. Raha ho an'ny faritra manokana efa misy ireo drafitra nofaritana na azona fankatoavana avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministeran'ny arenakibon'ny tany ny amin'ny ampiasana ny Tamberibidy. Efa mipetraka izy io talohan'izany rehetrarehetra zany dia natao aloha budget rectificatif mba ampidirana an'izay tetikasa izay ao anatin'ny teti-bola ny faritra. Taorinan'izay dia nisy ny programme d'emploi sy ny programme d'éducation izay takin'ny zareo amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola mba ahafahana mampiasa ny ireo vola ireo. Zany hoe raha fehezina le vola zany tsy dia hoe ao ampiasaina amin'izay itiavana azy fa tsy maintsy misy tetikasa paikady apetraka mialoha ary akatoavin'ny fanjakana foibe izay tsika vao afaka miroso amin'ny fampiasana an'le vola. Nanome zao fampiofanana izao ireo teknisianina avy eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ato anatin'ny faritra Alaotra Mangoro izay nanome ireo tsara ho fantatra momba ny fanaran-dalàna tsy maintsy arahana amin'ny fampiasana ny volam-panjakana teo ihany koa ireo famolavolana sy ny fanatanterana ireo tetikasa.
Any Toamasina ho atsaraina ny manda ho farafaty ao amin'ny fokotany Ambodisaina mba ahafahana mampiroborobo kokoa ny sehatry ny kolotsaina izay mifandray amin'ny fizahantany any an-toerana. Jean Fabrice Volatina, Aristote Morelin mitondra ny fanampanazavana. Hoajariana anaraka ny fivoarana sy ny filana misy ankehitriny nefa manaja ny asin'ny tany sy ny soatoavana mabetsy misaraka ny manda ny farafaty ao amin'ny fokotany Ambodisaina. Io ny fantatra nandritra ny fitsidinana rana dinidinika nataon'ireo tompon'andraikitra maromaro miaraka tamin'ireo tangalamena. Izany no atao hamerenan-daza an'ity faritra ity sy ny tantara misy ao an-toerana. Eo amin'ny toerana 2 hektara eto izy tia dia anaovana toerana fitsangatsanganana, toerana fampianarana, misy biblioteka ataoko amin'ny teny vahiny alagnatsiny fa misy biblioteka numerika dia misy biblioteka fizika, zany hoe misy boky maro be ny tantara ny tanàna izay soratandriamandrenitsika taloha nefa tsy voaranty amin'ny toerana anankiray tokony andratiana ananjy izy. Misy ihany koa ny tantara amin'ny internet agny zay afaka hitany ankizy zay mianatra na magnano boky izy na magnano tantara malagasy izy dia hita tokony ho hita agnatin'ity toerana ity zany. Androany dia ataontsika hoe savaranandro tonga avy anay eto nangataka jery tamin'ireo razana amin'ity toerana ity fa mety hanomboka afaka 2 herinandro 3 herinandro dia efa miditra ireo mpagnano ananjy mpanatanteraka ananjy agnatanteraka n'ilay fotodrafitrasa ato. Hitondra tantsoroka misimisy kokoa ny amin'ny lafin'ny fizahantany eto amin'ny faritra Atsinanana ny favitany izany tetikasa izany. Aminay dia agnisan'ny tegna mandray anjara maventy be ny fandraisana fikarakarana toerana fizahantany karan'itony satria efa anisan'ny karaha teo verivery izy araka ny fahitana ananjy zao dia raha ho velomina ndraiky izy amin'izao dia tegna mahafaly ary ampifaliana be ary ampanantenana maventy be koa izay akanton'ny fizahantany fa hoisy ny famelombelomana ny tantarany toerana tegna magnatantara amintsika aketo. Samy hoentitra araka izany na ny tompon'andraikitra ara-panjakana na ireo ray aman-dreny ara-drazana aty amin'ny faritra Atsinanana ny amin'ny fanaramaso andreo rehetra tonga mitsidika eto an-toerana tsy manaja ny fomba tany amin'ny mahafaritra manantantara goavana ny betsimisaraka an'ity toerana ity. Miroso amin'isy famerenana amin'isy mahizy azy ny klaka miisa 17 eto Madagasikara ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'izao fotoana izao. Anidina ifotony tany Vatomandry ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ity ministera ity nitsidika ny klaka any an-toerana. Andeha ampafantarina diabakoly amintsika ny antsiprian'izay. Mampita fahalalany manabe mitahiry tantara ary manokatra fisainana ny boky. Manana tombony ny commune Ambonivohitra Vatomandry ANF sy ny CLAC na centre de lecture et d'animation culturelle izay ndraiketa ministera ny serasera sy kolotsaina amin'ny alalan'ny tranombokim-pirenena toana ny OIF ary tantana ny commune. Ho fanomezana inan'io CLAC io nidina tety foton'ireo ekipa avy ao amin'ny tranombokim-pirenena ny tariny tale general nanamaso sy nanatsara ny traikefa ny repitantana ary nampahafantatra sy nanentana n'ireo komity mpiara-mitantana na ny COGES ihany koa. Vohitra nandritra ny fihaonana teto ny fanaovana tombana amin'ireo dingana vita. Opération tripartite moa ny fanatanterahana ny asa CLAC eto Madagasikara. Ny organisation internationale de la francophonie izay mamatsy ny boky sy ireo fitaovana apetraka amin'ny CLAC. Ary isorana koa ministera serasera sy kolotsaina izay nanaiky no fampararana sikeniko manokana ny ministra Gaspard Fenso izay nanao sony ny fanaraha-piara-miasa indray tamin'ny 10 volana Mars ho famerenana indray ny boroborobona CLAC eto Madagasikara. Ary farany tsy amban'ny zavatra dia zareo atao ny commune satria misy ataontsika hoe tamberina andraikitra ho an'ny tsirairay avy izy ireo ary efa ao anatiny fanatanterahana zany zareo satria ny CLAC dia any commune efa naneo favononana zareo na dia ataontsika hoe mandeha tsikelikely ny zavatra moa tsy vita eo daholo fa efa dingana lehibe vitany commune
tamin'izay fandraisana claque zay. Claque fahatelo ambin'ny folo voatsidika amin'ireo 7 misy eto Madagasikara ity Tedy Vatomandry ity ka dia nitohizana tamin'ny fifanaovan-tsony fanamafisam-piaramiasa teo ministeran'ny serasera sy kolontsaina amin'ny alalan'ny tranom-bokim-pirenena sy ny commune ny fotoana. Mamerina mitafitafy ny fisaorana eram-po eran-tsaina ho an'ny ministera izay taritiny ndromitoa ministra sy ireo teknisian ireo mba tokony hiezantsika hifamakina boky io satria ao anatin'ny boky io no nahitana ny saina maranitra sy tikarokaroka. Isan-karazany miisa 57,400 ny claque eto Vatomandry ary mahatratra 2,900 kosa ireo mpikambana efa manana karatra. 50 isan'andro ireo ankizy sy tanora tonga mamaky boky eto. Tratra ny tanjona tamin'ny dinika isam-paritra momba ny fampananasa ho an'ny tanora izay tanterahin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo mpiara-miombonantoka any Atsimo andrefana andeo ampahafantariny Marcelia Ravololonjanahary sy Céline Landerno fizotrin'izay fokonandoam-paritra izay. Fijerena ireo olana sy hetaheta ary vahaolana miainga aty fotony momba ny tsy fanananasa mifanandrify amin'ny filany faritra. Ity dinika isam-paritra momba ny fampanananasa mitanterahana teto Toliara ity, niarahana amin'ireo tanora, sehatra tsy miankina ary ireo tompon'andraikitra. Nalalaka ny faneho-kevitra, anisan'ny teboka niraisan'ireo tanora ny tsy fahampia ny fizaranasa na stage sy ny fahaiza-manao na expérience takina amin'ny tolotrasa. Efa manana politika mivantana hanampiana ireo tanora ny ministeran'ny asan'ny fampanananasa ary ny asa-panjakana. Dia io resaka stage sy resaka expérience io tena olan'ny tanora satria mavita fianarana izy ireo manana diplôma fa sahirana rehefa hitady stage azo expérience sy hitady asa tena metraka ny pôle stage Madagasikara io zany izay teo anivon'ny ministère. Ankoatran'izay dia mamety antsorika ny tanora zay fanomezana torolalana azo ireo mba tena hifandraika amin'ny zava-misy eo amin'ny tsenany asa ny fiofanana izay ataony na hoe orientation professionnelle. Ny tontolo fandrarana ihany koa dia sehatra tena hoe mamorona asa satria vitsy ny tolotrasa omen'ny orinasa mihoatra an'ireo tanora izay mivoaka fianarana isan-taona. Dia anisan'ny vahaolana zany ny iroson'ireo tanora any amin'ny tontolon'ny fandrarana zany hoe izy no mamorona asa fa tsy miandry omena asa. Dia manome an'izay tantsorika sy accompagnement zay ihany koa zany ny ministère mba hanamora ny fidiran'ny tanora amin'izay sehatry ny fandrarana izay. Manodidina ny 9 ka hatramin'ny 10 isan-jato ny tahany tsy fanananasa eto Atsimo andrefana. Raha ny statistika nomena dia eo amin'ny 35% eo ny asa tsy mendrika izay ataon'ireo tanora. Raha agny amin'ny 10 isan-jato agny ny amin'ny sehatra nasionaly izany hoe ambony dia ambony be ny sehatry ny tsy fanananasa asa tsy mendrika izay ataon'ireo. Ohatrohatry avao zany misy ireo tanora mpianatsy baka amintsika amin'ny université egny tsy mananasa manday posiposina atao. Zany hoe tsy tandrify amin'ilay asa izay tokony ataony dia raha no tsy mendrika azy amin'ilay diplôma mpianarana izay ataony. Ka ireo zany no iezahana. Haravona mandritra ny dinika nasionaly ny fehi-kevitra rehetra mivohitra isam-paritra havadika paikady hampidirina ao anatin'ny politika nasionaly momba ny fampanananasa. Sambany no andray ny festival nisy commune Sanjandahy distrikta ny Fandrina faritra Amoronmanihy izay atomboka amin'ny alarobia 9 aogositra hatramin'ny 30 aogositra ho avy izao. Tanjona amin'ity festival ity dia nasongadinana ireo fomba mampanao ara kortolaly sy fampahafantarana bebe kokoa ireo vokatra ara toe-karena any an-toerana. Any an-toerana ihany koa Haketare Vilasy Firaharzana hitondra ny vaovao. Iray amin'ireo commune 13 mandrafitra ny distrikta ny Fandrina faritra Amoronmanihy Sanjandahy elanelana eo amin'ny 12.5 km androntonta atao 30 ka hatramin'ny 12 minitra amin'ny fiara arakaraka ny toetrandro izay miazo andalam-pirenena 170 iny. Manana ny mampiavaka azy ny commune antony namolavolana ny hetsika festival Sanjandahy First izay voasambany no hisy ka tanjona efatra lehibe no hotratrarina. Ny voalohany dia ao anatin'ny fialamboly vakansy isika amin'izao fotoana izao
ary fantatra fa vanim-potoana ny ataoko hoe lanonana na natao mihetsika samihafa zay mahatonga andreo zanakapelezana ody ao an-tanin-drazana ny volana ho tahaka izao. Faharoa amin'ny tanjona dia ny mba ho fampahafantarana bebe kokoa ny maha izy azy ny commune. Ao no mety hafantarana hoe zany commune Salandah zany dia manana maha izy azy ao amin'ny sehatra ny famokarana ny mananasy. Anisan'ny commune anankiray mpamboly mananasy fahatelo eto Madagasikara ny commune Salandah. Eo ihany koa no mety hoe hafantarana satria hatraiza hatramin'ny fotoana maro dia anisan'ny commune mpamatsy akoho mamborona ny commune Salandah. Eo ihany koa ny famokarana ny lambalandy ao amin'ny sehatry ny asa tanana. Izay ny vaovao mahakasika ny festival any amin'ny commune ny Sandrandah district ny Fandrina fa ao amin'ny district ny Ambanja kosa dia mahery ny 10 taona isan-taona ny vokatra kafe avy ao amin'ny Fokontany Bezono commune ambanivohitra ny Antsabe centre district ny Ambanja. Raha izany vokatra izany nefa dia mbola maro ireo tsy mahafantatra ity toerana ity ka ho fampahafantarana bebe kokoa an'izany vokatra kafe izany dia ny karakara ny festival kafe ireo tompona andraikitra any an-toerana. Mitatitra ny vaovao ny solotenanay any Ambanja. Nankalazaina nandritra ny 2 andro ny 20 sy 20 ny volana Aogositra ny festival kafe andiany fatelo. Natao hisariana mpizahatany maro no ny hakantony tontolo iainana fa indrindra ny mpividy vokatra kafe sy ny sisa satria liana fampandrosoana ny vahoaka aty an-toerana. Nefa lavitra andriana ny Fokontany Bezono commune ambanivohitra n'Antsabe centre amin'ny district n'Ambanja. Zay zany vogne dia ampandroso commune Antsabe na Fokontany Bezono. Zay atoma zany mihezaka be satria maleny fampandrosoana ny mahasato ny fandrosoana zany avy ao amin'ny lalana zany ny laharam-pamerina amin'ity ny fandrosoana agnatin'ny commune Antsabe ny Fokontany Bezono. Toerana sarodalana nefa manana vokatra faondrana be mahery ny 100 taona isan-taona ny vokatra kafe hita voasoratra mivoaka avy eto amin'ny Fokontany Bezono. Raha vinavina no atao tsy latsaka ny 300 taona eo amin'ny 100 taona ny azontsika isan-taona mbola misasaka an'izay no tsy azo tsy raha agnarana tonga ho azy izay hoe festival kafe satria raha ny kafe anisan'ny mampiavaka marina ity faritra misy anety. Hafatra zany te compitaigny ho antsika partenaire, ho antsika mpanambola zany, ho antsika collecteur aza digno mitsidiky ny faritra Antsabe. Mangataka ny fitondram-panjakana hitodiky manokana ity commune Antsabe ity satria lalana izy manahira satria vokatra tsy voaboaka noho tsy fisian'ny lalana. Ny toy tamihetsika maro samihafa ny lanonana toy ny taranja baolina kitra sy ny moraingy zay narahana tamin'ny tarika fandrama. Pejy nisy fandriam-pahalemana raha ho an'ny faritra Tsimondrefana dia nankatoavy rehetra ilay famoahana ny boky mirakitra ny satany Dinabe izay ampiharina sy namafisana ny fandriam-pahalemana any an-toerana. Mitatitra ny vaovao Joakim Ambroise solitena ny televizana malagasy ao Toliara. Dinny 730 amin'ireo 750 no nasimpanitsina ao amin'ny satany Dinabe Tsimondrefana izay efa nandalo fankatoavana na homologation fanefany amin'izao fotoana izao. Nampafantarana ny be sy ny maro ny fivoahan'ity boky ity mba hanan-kery manerana ny faritra Tsimondrefana hoentina hisoroana ny tsy fandriam-pahalemana ka tsy hisy dina na fifanarana hafa azo ampiharina ato anatin'ny faritra Tsimondrefana. Araky ny fitarainana voaray avy any fotony dia nisy andiany maromaro no nasiana fanitsina satria tsapa fa nisy fandikandalana tao anatiny ary tsy manaraka ny lalàna iraisam-pirenena ny voalaza tao anatiny sy ny fampiarana azy ka niraisinay koa ndraikitra ny nanovo ireo andininy 730 ireo mba hifanaraka kokoa amin'ny vaninandro ankehitriny mba hifanaraka kokoa amin'ny hetaheta-ny vahoaka izay ampiharana ny dina be ny faritra Tsimondrefana. Ka izay mihitsy no itenenana atsika izay mampiasa dina hafa izay tsoritoko eto fa dina izay tsy nankatoavy ny fitsarana
ny dina izay tsy nakatoavin'ny fitsarana dia tsy manana hery hampiasaina eny anivon'ny fandriam-pahalemana eny fotony. Tany tandalana isika ary manao zavatra ara-dalàna. Io ny dina be ny faritra Atsimo andrefana efa nasipanitsina. Fidinana sy fihaonana amin'ireo vahoaka eny fotony no natao mba hahafahana manangona ny hetahetan'izy ireo isaky ny fokotany sy ny komina. Ny tetika salanja vatsian'ny PNUD volamo no angady sy vinahitana izao fanatsarana izao. Aorian'izao dia hisy ny fanofanana ireo mpanatanteraka ny dina eny fotony mba hampizotra no fampiharana azy. Eo amin'izay lafim-baovao izay ihany satria tafiditra ao anatin'ny distrika mandrafitra ny faritra Atsimo andrefana Isakara dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fanitsina natao tamin'ireo fitsipiky ny dina be ny Atsimo andrefana iny. Andao iarahantsika avy hatrany ao anatin'ny fanadiadiany Thierry Etienne sy Che Maria Nora. Fito amin'ny telopolo amin'ireo andalana miisa 820 ao anatin'ny bokin'ny dina be ny faritra Atsimo andrefana no nasipanitsina izay efa nakatoavin'ny fitsarana. Nitina ifotony taty amin'ny distrikany Sakaraha nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy anty boky vaovao ity teo anatrehan'ireo manam-pahefana isan-tokony aty antoerana sy ireo herivelona ary ireo mpisehatra rehetra amin'ny dina ny directeur des affaires sociales ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana sy ny ekipany niaraka tamin'ny tetika salanja na ny lalàna arindra amin'ny dina raha jiaby aradrariny. Tetikasa eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fitsarana sy ny PNUD izay mamatsy vola ny dina be ny Atsimo andrefana. Ohatra anatin'izay ao famaha, ohatra hoe anatin'ny 3 andro na 4 andro 5 andro ny kabary tanterahy dia areta-pisa sy 2 hetsy na 1,200,000 milliards ny famaha isan'andro taloha. Rehefa natao ny fanadihadiana fotony izay nampitaraina ny communauté na eny fotony dia nahitsy ka natao 1,200,000 milliards indray mandeha ny famaha ao anatin'izay ao. Ny fitarainan'ny fokon'olo zahay dia izay no aparitakinay. Iny izy iny lasa tsy baiboly fa iny no dinantsika. Samia mamaky izay manandrify azy. Iny no aparitaky. Iny no tanterahina mba tsy hisian'ny fifanomezantsiny ny ankilany sy ny andalana. Samy notolorana an'izao boky dina be vaovao izao avokoa moa ireo tompon'andraikitra tsirairay ato anatin'ny distrikany Sakaraha. Manoloana ny faharavana trano maromaro ao an-tany fotsy Andrainjato Fianaratsoa dia miantso ny tompon'andraikitra voakasika ireo hatokantrano rava fananana araka izao fanazavana Antarby voaray ny mpanao gazetina izao. Efa napetraky ny mpanao lalana tamin'ny voalohany ary nametraka piquet eo. Taty afara nefany dia tonga ny amin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa lazako fa hoe asina trottoir hitarina ohatran'izao ny refy, hitarina ohatr'izao ny akavia. Ny zavatra misy nefany raha amin'ny manokana dia nisy tamin'ny voalohany lazaina fa 0,75 taty afara lazaina fa 1,40 m dia tsy fantatra hoe trottoir manao ahoana moa ny 1,40 m. Nisy autorisation nomen'ny commune aminay zany matony commune manome fanomezan-dalana ekena fa ao anatin'ny fanomezan-dalana misy hoe raha ilain'ny commune ny tany dia afaka alainy amin'ny fotoana ilavany anazy fa tsy sanatria kosa hoe ao anatin'ny enim-bolana ao anatin'ny fito volana dia ozy ny commune hoe alao alaina ny tany. Dia izay koa no mamarana ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy tamin'ity atoandro ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy hainy tsy hisaotra ny ekipa teknika eto amin'ny televiziona malagasy niara-ny salahy nafahanampita mivantana izao vaovao an-tsary izao ary ihany koa ireo solotena ny televiziona malagasy any amin'ny faritra niara-ny salahy teto aminay. Dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.